Lafim-baovao tanteraka kosa indray araka ny fanampanantenaina dia efa tonga rehefa mizara ireo solosaina Elite Computer série 132 sy ny série 135 ny avy eo anivon'ny Elite araka izany ihany koa dia efa azo jifaina eo ny eo ireto solosaina ireto solosaina araka ny nampanantenaina ny tonga raha ny fanazavana nomeny ny tompona andraikitra Ravakarandriamanalina Mamara Samoly. Efa azo raisina manerana ireo magazay Elite ireo solosaina Elite Computer N132 sy ny N135 izay vokarin'ny groupe Elite ary efa afaka vidiana mivantana ihany koa izany hoe tsy ilana famandriana mialoha ireo solosaina voatona ireo. Vidiana amin'ny vidiny 7,8 ariary ny N132 ary amin'ny vidiny 7,7 ariary kosa ny N135. Mampiavaka an'izy ireo moa zany ireo anankiroa ireo dia ho an'ny série N132 zany izy efa ny CPU zany quad-core dia ankoatran'izay ihany koa izy misy lecteur DVD misy ihany koa izy sortie VGA. Ho an'ny N135 kosa dia dual-core ny CPU dia ankoatran'izay efa misy sortie VGA koa zany izy io. Dia ny divisan'izy roa moa zany efa manana mémoire interne 250 giga dia RAM 2 giga ho an'ny ireo ordinateur anankiroa. Efa tonga ihany koa ireo kojakoja madinika ilaina amin'ny solosaina. Misy ihany koa ny accessoire hoentina namorana ny fampiasana anazy dia disponible koa zany ny souris optique sy ny graveur DVD. Marina izy io fa ilay graveur slim externe afaka ampiasainao tsara miaraka amin'ny le ordi portable zany. Ankoatr'ireo dia mbola azonao raisina amin'ny magazay Elite ihany koa ireo protège écran ho an'ny finday toy ny iPhone 4, iPhone 4 4S, iPhone 5, Galaxy S3 ary ny Galaxy S4. Azonao amin'ny vidiny 10,3 ariary monja ary misy ihany koa ny protège écran ho an'ny iPad vidiana amin'ny vidiny 4 ariary.